Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mpifaliana mandrakariva riavana ny onana amintsika eo amin'ny fotoanany mana isanandro ary dia misaotra anao vonina indray hifampitafa amin'ny tompo. Hiaino ny tenin'ny tompo ary hamaly azy arak'izay fampianarana omeny antsika indray. Mitoy ny tantaran'i Jeremia. Jeremia 1:20 no anjarantsika anio. Jeremia 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:10. Alohany amakitsika izany dia andeloha mbola hiara-misaotra ny tompo isika. Miondrika amin'ny fanaitreniteny eo anatrenao izay raha eo noho ny famoramponao. Mahatsiaro ny fitiavanao anay, hanomezanao anay indray izao fotoana izao izay azonay miaraka mihaino, miaraka mandinika ny teninao. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino izay anao hatramin'ny taloha seketriny aro mandrakizay. Handinika ny teninao indray ary izay izao. Mangataka fahazavan-tsainy izahay tompo, ianao fanahy masina mihitsy no hampianatra anay. Hiteny aminay, hanoro lalana anay, ary tonga fiainanay tokoa ny teninao ry Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay ray io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Jeremia 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ny amin'ny ahafahan-kaldeanina ny Jerosalema. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova fony Zedekia mpanjaka naniraka ny pasora zanaky Malkia sy Zefania zanaky Maasela mpisorona hankany aminy anao hoe masiny anao manontania amin'i Jehova ho anay fa miady aminay Nebukadnezara mpanjakany Babilôna. Angamba Jehova hanao aminay araka ny asany mahagaga rehetra mba hialanareo aminay. Ary ho Jeremia taminy, lazaonareo amin'ny Zedekia hoe, zao ny lazainy Jehova Andriamanitry ny Israely, Indro haveriky ny fiedina eny an-tananareo, zay entinareo miady any ivelan'ny manda, amin'ny mpanjakany Babilôna sy amin'ny Kaldeanina, zay manao fairano anareo, ka hangontro eto afovoany ty tanàny ty reo, ary izaho no hiady aminareo amin'ny tanana inditra sy amin'ny sandry mahery, ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoana, ary ny fahatezerana amin'ny rehetra, ary amely ny mponina amin'ity tany ity aho, na olona na biby, ho faty ny aretim-be mandringana izy. Ary rehefa afaka izany, dia ho Jehova, Zedekia mpanjakany Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka, ary zay sisa tsy maty ny arety mandringana sy ny sabatra sy ny misary amin'ity tanàny ity, dia atolotro eo an-tanany Nebukadnezara mpanjakany Babilôna sy eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanany zay mitady ny ainy, dia amely azy amin'ny lela-tsabatra ireo fa tsy hitsitsy na hiantra na hamindra fo aminy. Ary ty fireneny ity dia ilazanao hoe, zao ny lazainy Jehova, indro ataoko eo anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana, zay mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany, dia ho fatitsabatra sy misary ary arety mandringana, fa izay mivoaka hanatina ny Kaldeanina, zay manao fairano anareo kosa, dia ho velona, ka ny ainy no ho babony. Fa efa manandrina tanàna ity aho, hahatonga loza aminy, fa tsy soa ho Jehova, hatolotro eo an-tanany mpanjakany Babilôna ity, ka ho doroany
amin'ny afo. Ary henoy ny tenin'i Jehova ny amin'ny taranaky ny mpanjaka ny Joda sy ny mpianakaviny, ry taranaky Davida. Zao ny lazain'i Jehova: mitsara isa-maraina, afaho amin'ny tanany mpampahory ny olona norobaina, fandrao mivoaka toy ny afo ny fahatezerako, ary mirehitra ka tsisy amono no ny faharatsiny ny ataonareo. Indro atoniko ianao ry ponina andohasa, de eo amin'ny vatolampy amin'ny tany lemaka ho Jehova. De ianareo zay manao hoe: iza moa ny sahidina amely anay, ary iza ny sahiditra ato amin'ny fonenanay? Fa hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho, ho Jehova, ary handrehitra afo ao amin'ny alany, ka handevina ny manodidina azy rehetra zany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Misy fahamarina vitsivitsy indray ry havana zay tsoatsika am'izay rehetra novakina teo zay. Fahamarina voalohany de zao: nampanontany an'i Jehova ihany Zedekia-mpanjaka no ny mafy ny adiny. Nampanontany an'i Jehova ihany Zedekia-mpanjaka no ny mafy ny adiny. Natao fairano andritry ny 9 taona eo Jerosalema. Tsy afaka niala tao izy, vonina iady. Zao nefa zavatra mitranga efa nilazany Jeremia e. Jerentsingeny any amin'ny tantara faharotoko fa 9:30 fa 2:20 hoe: 2 taona Zedekia fony izy vao nanjaka, ary 2:10 taona nanjakany tany Jerosalema, ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova Andriamanitra izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra neke fa nampilazain'i Jehova ny Jeremia mpaminany, fa Zedekia ane tsy nihaino e. Nanao zay ratsy eo mason'i Jehova Andriamanitra izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'i Jehova. De inona ny nataony? Nikomy tamin'ny Nebokadnezara izy, 9:17, ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izy. Zany zavatra nitranga, fikominany ataony. Zao nefa Andriamanitra efa nilaza taminy hoe: zao ataonao zao ry Zedekia, Jeremia ane io e, io miteny amin'io e. Mba anontany ihany Jehova fa sao de mba misy hevitra ihany fa nga Andriamanitra nga manao vazivazy. Efa nazavany ny tenin'ny tompo e, fa tsy nihaino Zedekia mpanjaka. Ry havana, tsy tokony alaitsika tahaka mihitsy zany toetran'i Zedekia zany. Andriamanitra nga mba miovaova teny. Rehefa nilaza izy hoe: halako ny fanompoan-tsampy, halako ny fanompoanany bala ny zanakareo. Hitatsika omaly ro zava-doza nataon'i Zedekia, mpanompo sampy nameno raha marina ny tanany, mandoro ny zanany amin'ny atao fanatitra ho an'ny baly, manamarina ny meloka izy ary manameloka ny mariny, tsy marina ny fitsarany. Zay olona tsy nanaraka azy de nivononika nanjary nameno raha izy, nameno raha ny tany aza. Ry havana, zany zavatra rehetra zany efa nataony, efa nanarina. Noho ninjay tery izy fa tsy hitantsony zay atao. Mba anontany ihany aloha Jehova, angamba Jehova mba hanao aminay ihany araka zay asany mahagaga rehetra, mba ialan'ireo aminay. Angamba. Nahoana ny miambahamba tahaka zany? Satria tsy mankatony tenin'Andriamanitra. Ry havana, tokony ataotsika rehefa mazava aminao ny tenin'Andriamanitra. Aza lay panahy indray Andriamanitra hoe: sao de mba misy teny famorampo ihany fa avelao ihany ahy janona am'izao fahotana ataoko zao. Ry havana, aza miandro tery tahaka Zedekia avy anontany an'i Jehova e, fa efa ny teny Andriamanitra
Ary indrindra ho antsika am'izao fotoana zao tsy azontsika atao tsony ny miala tsiny hoe zay tsy mba nandre zanitra, zay tsy mahalala ny zanitra, nahoany ianao ny tsy nahalala ary nahoany ianao ny tsy nandre. Tsy misy olona marenina tahaka ny olona manatsofina fa tsy te hiaino. Anjarany tsirairay avy ny mandinika any am'izany. Fa ny fahamarinana faharoa, tsy azo vazivaziana ny tompo. No amafisiny zay efa voalaza ny tany aloha. Tsy azo vazivaziana Andriamanitra. Tediaviny Zedekia hanova fiteny ve Andriamanitra? Mba hanontaniana ihany izy aloha fa ndro de tahaka an'izao hoe no amafisiny ny teny efa voalazany. Andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Ahitantsika izany. Odimaina ny fediana entinareo iady amin'ny anivelan'i Jerosalema. Odimainareo. Enareo foana ny te hoe ndeha hikomy amin'ny Nebokadnezara zay, za efa milaza aminareo fa aza mikomy aminy ianareo. Ireo fa manao fahirano anareo reo, za tsy milaza anareo mikomia. Nefa de nikomy ihany nareo. Efa nivakitsika izany tao amin'ny tantara faharoa fahinina amby telopolo. Tsy niain'ny tenin'ny Jeremia zay mazava. Ary tsy vitan'izany ihany fa hitantsika eo ambaniny hoe mampisafidy anareo ozy. Mbola misy ny hahavelona anareo raha ohatra ka manaiky anareo. Ary inony zany safidy omeko anareo zany? Izay mbola mitoetra ato amin'ity tanàna ity ihany de ho faty-tsabatra. Fa izao nolazainy Jehova ozy, andininy fahavalo, ary ity fireneny ity de ilazanao hoe izao nolazainy Jehova, indro ataoko eo anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Mbola ao ihany zany le famindram-po. Inona ny lalan'ny fiainana? Zao ny lalan'ny fiainana, zay mivoaka anatina ny kaldeanina, zay manao fahairano anareo kosa ho velona, fa ny ainy no ho babony. Zany hoe raha tsy mikomy amin'ny Nebokadnezara ianareo, raha tsy mikomy amin'ny Nebokadnezara ianareo, fa manaiky manatona azy, mitolo-batana, de izany no havelona anareo. Fa raha mikomikosa ianareo de ho fatiny sabatra, ho levinato ianareo, satria zaho Jehova miady aminareo zaho Jehova ny miady aminareo. Zany no hitantsika amin'ny andininy fahafito. Ary rehefa afaka zany hoy Jehova ny Zedekia mpanjakany Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka, izay sisa tsy matiny ny arety mandringana sy ny sabatra sy ny misary amin'ity tanàna ity, de atolotra eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna sy eo an-tanan'ny fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy, dia hamely azy amin'ny lela-tsabatra ireo fa tsy hitsitsy na hiantra na hamindra fo, satria Jehova no miraka azy. Hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Andininy fahadimy, izaho no miady aminareo. Izaho no miady aminareo. Nefa na izany aza, atoroko anareo ihany ny lalam-piainana ao anareo. Aza mikomy amin'ny Nebokadnezara aza mitondra fiadiana hoeny aminy hiady aminy, fa izao miverena. Fa raha mandeha miady aminy ianareo de ho ripaka ane ianareo Ary tsy vitan'izany tsy vitan'izany. Fa ambarany etiny hoe satria izany miady aminareo, arety mandringana, sabatra, misary no amin'ity tanàna ity. Zany lazainy Jehova, noho ny fahadisoany, noho ny nahafozany an'i Jehova. Ary zany moa dia efa hitantsika tany amin'ny toko fa 5:10 amin'ny Jeremia ihany. Zany hoe Andriamanitra dia manamafy ny teny fanambarany, mba tsy ho azo atao ny mamazivazy azy. So ianao mamazivazy ny tenin'Andriamanitra zay renao am'izao fotoana izao, enganie tompoko, ka tsy isan'izay mpamazivazy an'Andriamanitra ianao, fa isan'izay hiaino an'Andriamanitra. Efa nambarany any amin'ny toko fa 5:10 efa hitantsika izany, efa ndinintsika ny hoe hialankay zahay ho Israely, de ataovy amin'ny Israely hoe zao no lazainy Jehova, zay ho amin'ny arety mandringana de ho amin'ny arety mandringana, zay ho amin'ny sabatra de ho amin'ny sabatra, zay ho amin'ny misary de ho amin'ny misary, ho amin'ny fahababona de ho amin'ny fahababona. Toko fa 5:10 andininy faharoa no ahitanao zany. De miveriny ray zany eto amin'ny toko fahafito hoe zay sisa tsy matin'ny arety mandringana
sy ny sabatra sy ny misary am'mpitanany ity dia hatolotro ho eo an-tanany Nebokadnezara mpanjakany Babilôna, hatolotro izao no hanolotra azy. Ary noho izany ry havana dia azotsika lazaina fa tompona ny raikitry ny safidiny Israely eo noloan'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy tianareo no fatsy aringana mitolora vatana amin'ny Nebokadnezara ianareo, mitolora vatana aminy, ary zay no avelona anareo. Fa raha ianareo no hoe mitady andositra, ianareo no hoe mitady ikomy, hopotika ianareo. Dia anjarany tsiray avy zany ny safidy tamin'izay fotoan'izay. Fa izao tsy azo vazivazian'Andriamanitra, tsy azo vazivazian'Andriamanitra rehefa nitolo-batana izy, satria Nebokadnezara dia irak'Andriamanitra. Zedekia nampalahelo manko tamin'io Zedekia io, dia zao tsy nihaino zany tenin'ny Jeremia zany any izy, tsy nihaino zany izy. Ary nampalahelo nahazo azy, nampalahelo nahazo azy. Raha jerentsika any amin'ny 9:30 ny 9:20 dia zao ny voalaza zao hoe nidina nakany amin'ny tranon'ny mpanjaka izy ka nakao amin'ny efitranon'ny mpanoratra, ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, de Elisama mpanoratra, Delaia, Semaia, voalaza ao daholo zany. Ary ny zavatra nitranga zao Zedekiako tonga tao ihany koa izy, fa nampalahelo dy zao nefa ran'ny fiainana Zedekia io fiainana nampalahelo. Fa naninona Zedekia dia nopitsirina ny masony, ary no niditra tao an-trano maizina tao amin'ilay niefitrefitra Jeremia, ka efa nitoetra tao andro maro dia naniraka haka ny Zedekia mpanjaka. Ary ny mpanjaka nanontany azy mangingina, moa misy teny avy amin'i Jehova tokoa va? Dia ho Jeremia, eny misy. Ary ko izy, hatolotra eo an-tanany mpanjaka amin'ny Babilôna ianao. Ary ko Jeremia tamin'ny Zedekia mpanjaka, inona no ratsy nataoko taminao? Trarantitra ianao ry tompoko lahy mpanjaka, eno kely nge, aoko boraina eto anatrehanao ny fifonako, ka aza verina ho ao amin'ny tranony Jonatana intsony aho. Fa Zedekia kosa tsy nanaiky zany, ary ny zavatra nitranga dia zao Zedekia rehefa tonga Nebokadnezara dia nivonoiny teo anatrehany ny zanany ary nipitsiry ny voamasony. Zany ny efarany Zedekia. Ry havana, tsy azo vazivaziana ny tompo tsy azo vazivaziana ny tompo. Mitandrema raha nandreny tenin'Andriamanitra ianao, lala-pahavelomana aoko apakatony teny ianao, fa tsy mpihainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanao. Teny ianao fa tsy mpihainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanao. Fa ny fahamarinana farany mahafalo an'ny mpanompon'Andriamanitra dia izao: ao ambadiky ny zava-misy ny tanan'Andriamanitra tsy hita, ao ambadiky ny zava-misy ny tanan'Andriamanitra tsy hita. Milaza mihitsy Andriamanitra fa izaho no maniraka ny Kaldeanina, izaho no maniraka ny Nebokadnezara. Nebokadnezara mpanjaka no hitanao miaraka amin'ny miaramilany manao fairano anao ery Jerosalema, fa ao ambadika izaho Jehova no mibaiko azy, handrehitra afo aho. Jehova no miteny zany. Ny 4:40, hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho ho Jehova, ary handrehitra afo ao amin'ny alany ka handevina ny manodidina azy rehetra. Jehova daholo no manao zany rehetrarehetra zany, valy ny fahotany Israely, valy ny fiodinany Joda, ka zay hitanao maso fiasana fotsiny ihany, fa ny ao ambadika ao Jehova. Ary zay ry havana ny tena fifalian'ny olon'Andriamanitra, hitanao miariary mihitsy rehefa tena olon'Andriamanitra ianao, dia hitanao hoe nanao an'izao ranona, nanampiataka an'izao ranona, zao no nahazo any efa tonga ranona ka nanao an'izao. Ianao no mihevitra hoe ranona no nanao an'iny. Fa ao ambadika havako, raha tena miaraka amin'Andriamanitra ianao, misy tanan'Andriamanitra any ambadika any, ary ny amin'ny zava-misy eo amin'ny firenena aza, ianao milaza hoe ianona tahaka an'izao, ianona tahaka an'izao, nefa mazava antsika eto hoe nentin'i Jehova amely azy ny mpanjaka ny Kaldeanina. Ary zany ry havana ny fifaliana ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ninninona mitranga amin'ny fiainany de fantany fa ny zava-misy rehetra, ny circonstance rehetra mitranga amin'ny fiainany de tsy hoe tonga ho azy akory. Ary marina ny tenin'ny Paoly hoe
ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ary zany nanafarany ny Tesalonianina hoe misaoran'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'i Kristy Jesosy. Fa inona ny antony? Satria ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Jereo ange ny fiainanao hoe, jereo ny fiainanao. Raha tena olona nanaraka an'Andriamanitra ianao, inona avy ny zavatra nitranga taminao ary ahoana no fomba nahafahanao tamin'ireny zavatra manahirina rehetra ireny. Dia hoy ianao hoe nisy sakaizako nanampy ahy, na nisy olona tahaka izao nanao an'izao. Ny hitanao maso zany, fa ny any ambadika any tsy hitanao anie. Raha mipetraka ao an-trano ianao dia mahita ravikazo miozongozona, dia hoana miozongozona le ravikazo, fa izy mampiozongozona azy eo. Tsy hitanao akory anie ny rivotra mampiozongozona azy. Raha mino ianao dia izao ny fantatrao ny fiainanao rehetra, ny zavatra mitranga amin'ny fiainana, indrindra ny fiainanao dia misy mampiozongozona azy, fa ny tanan'Andriamanitra rainao no mitazona anao amin'izany. Enganeka hampahery anao zany. Ka na inona mitranga amin'ny fiainanao dia tsy hatahotra ianao, satria marina ny tenin'i Jehovah, mahatoko ny tenin'Andriamanitra, ary andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Ho azy eny ny voninahitra ivavaksika. Andriamanitra dera sy mankalaza ny anaranao zahay, fa na dia zava-doza aza no hita eto amin'ny tantara noho ny nahafoy izany Zedekia sy ny firenen'ny Jodanao, dia fantatray fa tsy afa-kory ireny zava-doza mitranga ireny, fa fanatanterahanao ny teninao, nefa koa mamindra fo ihany ianao. Ka hoy ianao hoe na isy azy zany raha manolo tena ao ny kaldeanina ianareo, tsy ho faty any ianareo e. Andriamanitra mangataka aminao zahay, ampianaro zahay ahay mankatony teninao, ahay mandeha araka ny sitraponao. Ampianaro zahay ahay mihaino ny teninao, ary ahay matoky fa marina tokoa ny teninao hoe ny tanan'i Jehovah mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Ho tsarony izay mihaino anao ane zany, ka hatoky anao izy hiara-dalana aminao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany.